fifaliana trano ny fo afaka miaona finaritra aminao a dia faly ihany koa mitondra lohahevitra vaovao anao indray a manomboka anio lay dia ho an'ny kanana na dia ho an'ny kanana io indray no lohahevitra izay fampizarantsika amin'ny pasteur André Palatiana Fanera manomboka anio dia androany zany tsika no manaraka ny fizarana voalohany a miaraba anao tonga soa atao anatin'ny fandarana indray pasteur faly mandray anao ihany koa atao anatin'ny fandarantsika. Miaraba anao namanadinao ary amin'ny fifaliana no hiara-panantsika rehetra anaraka an'ity lohahevitra vaovao ity izay tena ilaina indrindra le hoe dia ho an'ny kanana satria milaza ny tanjontsika eto amin'ity tany ity ary ny fomba anatratrarana zany tanjona izany koa mankasitraka sady ny faly ananao anaraka ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa miteny hoe kanana tsy zava-baovao amin'ny mpamaky ny testamenta taloha le izy a kanefa eto tsika dia manana tanjona kanana anankiray ihany koa izay resahana dia amin'ny testamenta vaovao dia ireo zany no hanovozantsika hery sy fahalalana indray a ary ampitomboantsika ny finoantsika ihany koa sy andranitana ny fanantenantsika ho any amin'izany toerana izay mahafinaritra ampanantenay ny tenin'Andriamanitra izany. Ndao ary tomboka avy hatrany ny fandarana rehefa todina ny mpiaino antsika sy ny mpijery antsika pasteur. Inary dia ho an'ny kanana rehefa maheno an'izay lohahevitra izay fotsiny tsika namanadinao dia tonga dia fantatsika ny tantaran'ny zanak'Israely niala avy tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana. Dia angambany efa mazava be ny zavatra aseho fa amin'ity fandinihana ny tenin'Andriamanitra ity zany amin'ity lohahevitra ity dia ho jerevantsika ny zavatra ny atombohan'ilay dia namanadinao tsy toa Egipta fa ho jerevantsika hoe taiza ny atomboka n'ilay dia ho an'ny Kanana. Inona zavatra niseho nandritra n'izay dia izay tonga tany amin'ilay tanjona ve ilay olona ary inona no fiantraikan'izay amintsika amin'izao andro iainantsika izao araka nefa voalazanao teo hoe misy kanana anankiray izay tanjontsika rehetra ihany koa dia ny kananan'ny lanitra na Jerosalema vaovao na fanjakan'Andriamanitra na lanitra vaovao sy tany vaovao zany antsoina azy daholo fa amin'ity lohahevitra ity dia antsointsika hoe kananan'ny lanitra izay le izy dia ho jerevantsika zany amin'ny alalan'ny ity lohahevitra ity ny hoe izy aloha no antsoina hanao an'ilay dia handeha ho an'ny Kanana. Zava-dehibe zay dia inona no zavatra miseho mandritra n'izay dia izay amin'ny alalan'ity lohahevitra ity namanadinao dia misy teboka anankitelo izay ho apetraka aloha eto am-piandohana izay mamaritra ny hoe inona no mahatonga antsika handinika an'ity lohahevitra ity hoe dia ho an'ny Kanana. Maro ireo lohahevitra azo dinihana ao amin'ny tenin'Andriamanitra resaka faminaniana sisa fa andeha fantatsika hoe inona no mahatonga antsika mandinika an'ity lohahevitra ity hoe dia ho an'ny Kanana dia misy teboka anankitelo ny antony. Ny voalohany identité zay zany tonga dia mino fa azontsika zay teny zay identité ny maizy anao mila fantatra aloha hoe iza ka ianao iza ny identité anao. Ny fahafantarana ny identité anao zany no ahafahanao mamantatra hoe raha zay zany ny tenako inona zany no tokony ataoko ary inona no tanjoko amin'izao andro iainantsika izao zany io hoe iza ny identité fantatrao ve ny identité anao amin'ny olona rehetrarehetra eto amin'ity ambon'ity tany ity efa misy tsy haiko 420 tapitrisa sady tsy haiko tsara valo lavitrisa eo nitony eto amin'ity tany ity fantatra tsara samy mahafantatra tsara ny identité any ve satria miankina amin'izay ny zavatra atao sy
ny tanjona tiana hotratrariny satria ho an'ny kristianina fantany tsara ve ny identitéany hoe iza ka izy ho an'ny kristianina zany de ny faharoa zay ho apetrakintsika tsara am'ty loha hevitra ty de ny hoe ny antom-pisianao ny antom-pisiana am'teny frantsay de hoe raison d'être inona no tena antom-pisianao eto am'ty tany ity satria ho jerevantsika io zany mandritra fandiniana hoe lay olona zay natsoan'Andriamanitra handeha ho any amin'ny tany Kanana inona no antony na tonga an'Andriamanitra ny antso azy zay zany le antom-pisiana ary ny fahatelo zay ho jerevantsika sy ho amafisitsika dia ny tanjona zay hotratrarina na ny destination de tsy inona fa Kanana moa zany le destination araka ny loha-hevitra satria ny olana koa zany na manadinao am'izao andro erantsika zao dia very le tanjona very le destination tsy fantatra hoe aiza moa ny tena tanjoko ty aiza na ny kristiana aza indraindray very le tanjona zay zany le hoe perdu ohatrany hoe mandeha zany ianao mandeha zany atsaiko hoe any amin'ny anaty ala na ohatran'izany tratran'ny tamberitany de tsy hitanao tsony le destination anao very zay le hoe very ianao ary nisy fotoana ohatran'izay rehefa nandeha ho any Kanana ho hitantsika moa zany izy hoe inona zavatra tena mahaliana mihitsy izy ty hoe inona zavatra mety avery anao zany de tsy hitanao le destination zay tokony hotratrarinao ena mahafinaritra zay teboka telo zay identité ny antom-pisianao raison d'être ary ny destination anao de amaky toko sandeny ray tsika na manadinao ataotsika hoe mandravina an'ireo teboka anankitelo ireo Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy no vakitsika Petera voalohany toko faharoa ka ny andininy fahasivy zao no vaky ny teny Petera voalohany toko faharoa ka ny andininy fahasivy fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga io zany zao tena mazava tsara mihitsy le teboka anankitelo fa ianareo kosa dia mametraka izy milaza izy aloha ny identité ianareo dia iza izy ianareo firenena masina fanjakam-pisorona taranaka voafidy zay voalohany taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina zay zany le identité zay ianareo dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina avy eo miditra indray izy am'le teboka faharoa dia ozy izy hoe inona le raison d'être de ozy izy olona zay nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsara an'lay niantso anareo ny ala tamaizina ho amin'ny fahazavana le identité le faharoa zany le raison d'être de le voalazany hoe olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilaza ny atsara an'Andriamanitra dia farana izy am'le destination de le fezateny farany le milaza azy hoe avezaka etsika io de ho aizaka etsika io de hoe nalain'Andriamanitra miala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana miala maizina de destination fahazavana hitanao na manadinao voafitinao anatin'ilay Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy zay le teboka anankitelo izay ny fahafantarana ao an'ireo zay teboka telo zay zany no miantoka ny ho an'ny Kanana ny identité ny raison d'être ny destination raha vakitsika izy eo amin'ny baiboly idiam io Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy io de tena mazava ary tsara kokoa no ny lazany azy
ao amin'ny dikateny diombonana zany. Petera voalohany a toko 2 ka ny andininy 7. Zao no vakiny amin'ny dikateny ambonina eto Madagasikara. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina, vahoaka natao fananan'Andriamanitra mba hitoro ireo asa lehibe vitan'Andriamanitra izay niantso anareo hiala tamin'ny haizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Mahafinaritra. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina, vahoaka natao fananan'Andriamanitra. Vahoaka natao ho fananan'Andriamanitra. Zay zany le antom-pisiny sy le identité anao. Vahoaka natao ho fananana, dia izay mahatonga an'Andriamanitra miantso anao izy ho an'ny Kanana. Satria ianao dia vahoaka natao ho fananan'Andriamanitra. Mba hitory, eo amin'izay le antom-pisiny anko, mba hitory ireo asa lehibe vitan'Andriamanitra. Ndao tsika hita tsara namana Dinoa. Resakantsika le hoe dia ho an'ny Kanana. Dia ho an'ny Kanana. Ndao tsika maky tokisy andininy vitsivitsy izay mampahafantatra antsika ny antony io loha hevitra io hoe dia ho an'ny Kanana. Fanahoana. Zay indray le fanontaniana ho valentsika zany. Fanahoana no manao zany dia ho an'ny Kanana zany tsika. Fanahoana. Zay. Jaona toko 4:10 ka hatramin'ny 7 ny tokisy andiny voalohany. Avy eo Jaona toko 7:20 andininy 4:20 ny faharoa. Jaona toko 4:20 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa aikoa. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Apitsika Jaona toko 7:20 andininy 4:20. Jaona toko 7:20 ka ny andininy 4:20. Raha io tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy, fa efa tia ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Teny Jesosy reo ilay Jaona toko 7:20 dia milaza Jesosy, andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho izy. Satsay? Andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho. Dia ho avy indray aho ka handray anareo ho any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Ny tapany faran'izay no raisitsika, izay toerako Jesosy no hitoeranareo koa. Aiza no hitoeran' Jesosy? Any amin'ilay toerana. Any amin'ilay Kanana. Kanana ny lanitra. Satsay? Any amin'ny Apokalipsy toko 1:20 ny andininy voalohany izy dia milaza izy hoe ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho izy. Efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Io zany le Kanana ny lanitra io. Dia Jesosy dia niteny hoe andeha aho izy hanamboatra fitoerana ho anareo. Dia ho avy indray aho dia handray anareo ho any amiko, ka izay hitoerako, izay hipetrahako no hitoeranareo anko. Dia ampininy amin'ilay Jaona toko 7:20, vavaka indray io, vavaka izay nataon'i Jesosy ho amin'ny mpianany. Dia izao le vavaka. Dia ozy izy, raha eo tiako mba ho aiza ozy izy? Ho any amiko. Ho any amiko. Aiza le ho any amiko io? Any amin'ilay Kanana lanitra. Fa tsy eto amin'ity tany ity. Tiako mba ho any amiko, any amin'izay hitoerako. Zay le teny Jesosy amin'ny Jaona toko 7:20, izay hitoerako no hitoeranareo koa. Tiako mba ho any amiko, any amin'izay hitoerako ireo izay nomenao ahy. Ry havana malala, tena mazava zany ny destination antsika. Mazava be ny destination. Io ireo voalasan'i Jesosy io. Izay hitoerako no hitoeranareo koa. Tiako mba ho any amiko, any amin'izay hitoerako ianareo. Iza le ianareo? Zay le identité. Iza le lazain'i Jesosy hoe tiako mba ho any amiko reo. Dia le volazainy Petera voalohany. Ianareo dia taranaka voafidy firenena masina fanjakam-pisorona, olona natao fananan'Andriamanitra.
fananan'Andriamanitra. Fitianyty apokalipsy toko 1:20 ty zay zavatra zay namanadinao. Apokalipsy toko 1:20 dia ny andininy 2 sy ny andininy 7. Ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Ary nareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe indro ny taberina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olony ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamanitra. Mazava be Julie zany fitian'io le teny Jesosy, fitian'io le zay andeha namboatra fitelinao anareo ka izay toerako toeranareo koa dia fitian'le apokalipsy izy le toerana dia izy nahita aho fa indro tanàna masina dia Jerusalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra. Sady zay dina zavatra miseho ao amin'io toerana io amin'le tanàna masina dia le 7 milaza azy. Ary nareo tamin'ny femahiry avy amin'ny seza fiandrianana nanao nanao hoe indro ny taberina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olona ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy. Andriamanitra hitoetra eo aminy. Aiza io? Ao amin'ilay tanàna masina, le Kanana. Zay zany le dinika zay ataontsika eto hoe ahoana ny atateraka an'izay tompoko. Fa mazava zany ny voalaza ny ten'Andriamanitra, fampidirana zany ty ataontsika ty, mazava ny ten'Andriamanitra fa ny destination antsika dia miara-mitoetra amin'i Jesosy ao amin'ilay toerana dia tsy inona fa Kanana lanitra. Andriamanitra hitoetra eo aminy ary ireo olona saty zay le voalaza. Ndao alitsika anomboka kely ary anomboka kely amin'ity fampidirana ity. Dia izao le zavatra niseho ary natombok'Andriamanitra teto an-tany izay zavatra izay any amin'ny Genesisy. Saty zay mahafinaritra le izy natombok'Andriamanitra teto an-tany izay zavatra rehetrarehetra voalaza teo izay satria namorona toerana izy. Dia voalaza milaza ny Genesisy toko 1 ary tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany. Saty zay namorona toerana Andriamanitra dia le toerana foroan'Andriamanitra tsara indrindra ozy izy haitsika ane zany tsara indrindra dia misy zavatra maro tao amin'io toerana io fa ny zavatra voatsikatra zay ilaitsika misy azonaina atao. Dia rehefa mijery any amin'ny apokalipsy ao amin'le tanàna masina dia le Jerosalema vaovao dia mahita koa tsika fa misy azonaina koa ao. Aika izany efa natombok'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ilay hoe hitoetra eo aminy ary Andriamanitra hitoetra eo aminy ary ireo olona tamin'ny alalan'ny famoronana. Dina zavatra niseho nao makisika Genesisy toko 7 ary Genesisy toko 7 dia ny andininy 9. Genesisy toko 7 ka ny andininy 9 zao novaky ny teny. Ary nandrehan'i Jehovahandriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny sa izy rehefa ho hariva ny andro ary raha lehilahy sy ny vadiny nijery ny tavan'ny Jehovahandriamanitra tao anaty hazo tao amin'ny sa. Eto an'izao efa misy zavatra miseho sady namorona ilay toeran'Andriamanitra tsara indrindra mba hitoeran'ny olombelona dia Andriamanitra tonga tao amin'ny toerana io. Zay le izy Andriamanitra tonga tao amin'ny toerana io araka ny teny apokalipsy ary Andriamanitra hitoetra eo aminy dia ho Andriamanina ary ireo olona. Fa rehefa tonga tao amin'ny toerana io Andriamanitra zay hoe Jehovahandriamanitra ary nandre any Jehovahandriamanitra nitsangatsangana tao amin'ny sa izy ny olombelona zany rehefa hariva ny andro midina tao amin'ny toerana io Andriamanitra tonga tao Andriamanitra mba hiaraka amin'ny olombelona araka ny vavaka nataon'i Jesosy. Izay toerako toeranareo koa tiako mba ho any amiko any amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy. Te hiara-monina mihitsy Andriamanitra. Te hiara-monina, te hiara-mitoetra amin'ny olona Andriamanitra. Efa hatramin'ny voalohany ka ilay izy no natombok'Andriamanitra ilay izy
fa zavatra nyseho eto ny hery ny tavan'Andriamanitra ny olombelona. Idirantsika ao mandritra nyity loha-hevitra ity tena malina io hoe inona no zavatra miseho mandritra le dia ho an'ny Kanana. Inona avy ny zavatra miseho? Fa hatreo aloha zany dia mazava ny voalasana tian'Andriamanitra fa ny tanjona dia miara-mitoetra amin'Andriamanitra any amin'le Kanana ny lanitra. Fa mandra-pahatonga an'izay kay efa no tanteran'Andriamanitra tito amin'ity tany ity ilay fiarahana mitoetra amin'ny olombelona. Hita hojery antsika izy mandritra n'le dia izay atao any amin'ny tany Kanana. Ny amara-paranantsika an'ity fampidirana no manadino dia Genesisy 3:4-4. Inona kay ny zavatra niseho ary? Mahatonga antsika ankoa andinika le loha-hevitra hoe dia ho an'ny Kanana. Ny zavatra niseho kay zany teto ambony tany. Dia voalazany Genesisy 3:4-4. Genesisy 3:4-4. Eny noroahan'ny olona ary nampitoeriny tany atsinanan'ny Sahedena ny kerobima sy ny lelafo ny sabatra mihebiheby hiambina ny lalana makany amin'ny hazonaina. Natao inona ny olona ozy izy? Noroahana. Voaroka ny olona. Niala tao amin'le toerana zay namboarin'Andriamanitra. Mario tsara. Teo amin'le toerana zay namboarin'Andriamanitra, aza dino amin'ny andininy ao amin'ny 2:5-5. Genesisy io 2:5-5, 2:5-5. Dia milaza izy hoe Jehovahandriamanitra dia nitondra an-dralehilahy ka namponina azy tao amin'ny Sahedena. Zay namponina azy tao amin'ny Sahedena. Eto ndray izy nandroaka azy. Dia eto noroahina niala tao amin'le tao amin'le toerana ny olombelona. Dia tsy afaka niverina tao tsony izy nanomboka hatreo namana tena. Tsy afaka niverina tao amin'ny toerana intsony ny olombelona. Dia ten'Andriamanitra nefa dia miteny hoe ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao satsay dia misy hazonaina ao amin'le lanitra vaovao sy tany vaovao. Ao amin'ny Genesisy 3:4 dia nasiana anjely niambina amin'ny lalana makany amin'ny hazonaina. Fa amin'ity loha-hevitra ity dia hiditra ao amin'le tany vaovao tsika dia afaka mihinana ny hazonaina. Zay le dia ataotsika ho an'ny Kanana. Iverina. Zay zany le izy tena marina. Iverina ho any amin'le toerantsika. Ho any amin'le toerana zay nahavoaroka amin'ny olombelona. Satsay noroahina niala tao ny olombelona dia tsy tafaverina tao tsony. Dia iverina ho aho tsika io. Tsy eto an-tany le izy zay Sahedena izy tsisy tsony. Fa tsy eto an-tany ankoa zany le Kanana zay iverenantsika, fa Kanana ny lanitra no iverenantsika zay misy hazonaina ao amin'le Kanana ny lanitra. Eny re mahafinaritra mahaliana re mino fa todina isika mianakavy hamonjy an'izany toerana izany. Dia ny andalana isika izao hianatra an'ireo pitsopitsony rehetra izay ataontsika hoe mirazotra amin'ilay dia nataon'ny zanak'Israely fahiny namonjy ny tany Kanana ary dia ho any amin'ilay Kanana ny lanitra isika mianakavy eo araka ny nambara teo hoe izay no destination izay hafaran'ity dia ity. Koa andao entina mbavaka ary izany dia lavitra ezaka izany pasteur mba ho tazomina ny fahaliana ny mpanaraka ny fandarana antsika. Henary mialohan'ny tondrantsika mbavaka ny lesona sy ny fandiniantsika dia hamaky toko sy andininy anankiroa isika. Genesisy 3:7 no vakiantsika. Genesisy 3:7 izay ny voalohany. Ary vakiantsika ny Hebreo 4:7. Hebreo 4:7 dia ny tapany farany amin'ny Hebreo 4:7. Raha araka ny voalazanao teo namandrindrina hoe ny destination antsika any amin'ny Kanana ny lanitra. Dia andalana zany tsika io. Andalana mizotra makany amin'ilay Kanana ny lanitra tsika io. Dia ndao vakiantsika ny zavatra voalazan'ny ten'Andriamanitra ary. Genesisy 3:7. Genesisy 3:7.
Ary Jehovahandriamanitra dia niantson'ra lehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao. Zay atro inona nataon'Andriamanitra? Niantso. Niantso. Asa dino zay tompoko. Ny zavatra voalohany zay anomboana an'le dia antso. Antson'Andriamanitra. Zay ny le identité. Iza kay no hanao an'le dia ho an-kanana? Antso. Antson'Andriamanitra. Miantso olona Andriamanitra andeha hiverina ho any amin'ilay idina taloha. Ho any amin'ilay idina ny lanitra. Ho any miantso olona Andriamanitra ho any amin'ilay kanana ny lanitra. Dio atany edena kay zany dia efa natomboka Andriamanitra le dia. Zay izy zany efa natombo le dia satria rehefa nanota ny olombelona ka tsy afaka intsony hiara mitoetra amin'Andriamanitra ao amin'ilay toerany dia efa nanomboka ny dingana ho amin'ny dia hiverenana ao amin'ny toerana io Andriamanitra. Dia nataon'Andriamanitra voalohany miantso izy. Mahafinaritra zany miantso Andriamanitra appel. Antson'Andriamanitra ny olombelona. Dia zao ary ndao vakiantsika Hébreux 7:7. Zay zany dingana voalohany nataon'Andriamanitra miantso izy. Aiza moa ianao? Dia ahoana izy ny ao amin'ny Hébreux 4:7 tapany farany. Hébreux 4:7-7. Anio raha iaon'ny feony ianao aza manamafy ny fonareo. Zay. Anio raha iaon'ny feony anareo aza manamafy ny fonareo. Namana dino. Zay aloha zany dingana voalohany amin'ity dia ho an'ny kanana ity. Miantso Andriamanitra. Dia hoy izy ny Baiboly, raha mahen'ny feony ianareo zay miantso anio aza manamafy ny fonareo. Fa raha zay dia tsy afaka ny andeha ho an'ny kanana. Zay. Andriamanitra miantso anao mba hiverina ho an'ny kanana, miantso anao izy hizotra ho any amin'ilay kanana ny lanitra. Dia mila mihaino feo. Dia mila henona koa le antso. Satria mahaliana be izy ity. Satria tena misy zavatra maro zany tafiditra sy miseho mandritra ny dia ho any amin'io kanana ny lanitra io. Ka dia mino fa mandre ny antson'Andriamanitra ianao izay miteny aminao satria ianao dia taranaka voafity. Ianao dia olona natao ho fananan'Andriamanitra. Olona nalain'Andriamanitra ho antenany ianao. Olona natsoan'Andriamanitra manokana ianao mba ho tonga any amin'ilay destination dia any amin'ny fahazavana. Satria natsony ianao hiala maizina ho any amin'ny fahazavana. Zay le destination. Ka dia mba ho tanteraka aminao ane izany teny izany. Ndao hiaraka hivavakantsika. Raina izay ny an-danitro misaotra noho ny amin'ny teninao. Fantatray ankehitriny Tompo ny identité anay. Fantatra ihany koa ny antom-pisianay ary fantatra ihany koa ny destination anay araka ny vavaka izay nataon'i Jesosy dia ny ho any aminy, ho any amin'izay toerany Jesosy izahay. Tompo, aoka mba ho tanteraka izany vavaka izany eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ka mba ho tonga any amin'ilay destination tokoa izay dia any amin'ilay kanana lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia ankasitrahana ny faharetanao tamin'ny fandarantsika vao fanombohana ihany iny. Fa mahaliana ny toeny ka dia manasanao mpitiavana izay hiaraka aminay mandrakariva, hiaraka nateraka ny dia lavitrezaka io dia hiaraka ho totosoa any kanana isika. Makasitraka anao namana teknisianina, makasitraka anao mpijery ajaina dia misaotra ny pasteur Parapiny fanerany koa nanaiky fitaovana nampita zany afa-pamonjena izany antsika mianakavy. Samy mahiraka.